Manao an'ity vidéo ty aho hafatra sy fampitsahiva ary fanahira ny monsieur le ministre général Lilson. Ray aman-dreny raha lahy hajaina voalohany aloha faly miarahaba anao amin'izao fitongavanao amin'ny toerana izay nanomeza fitokisa anao io. Mino aho fa noho ny fahaizanao manao, fahaizanao mitantana ary ny fandramesanao andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina na dia tany mbola tany amin'ny gendarmerie anao na tamin'ny maha-gouvernour anao nanana an'izay toe-tsaina tsara azo tsapaitanana zay. Ka manao antsoavo anao aho satria maro dia maro ireo antota taratasy izay efa tonga aminay atiky mahakasika fanabotrina ireo mpitondra taloha, ireo olona olombitsy izay manan-katao, ireo mpivahiny vazaha, ireo havatsika karany, ireo izay miseho fa manalambosy, manambola ka manao tsinjazolena ny olona marefo, manao tsinjazolena ny vahoaka malagasy zay tsy mananalambosy. Ka manao antsoavy sy fampitsahivana anao aho Andriamatoa ministra satria tonga amin'le toerana izay hitadiavan'ny vahoaka anao ary antenan'ny vahoaka anao ka mba manaitsy anao hijery ankaiky ireo raharaha mahakasika fangalaran-tany, fanovatsinjazolena tany sy trano ireo vahoaka madinika. Ataoko ka exceptionnel i Nosy satria vao malihaly zao mbola nanao ny asany ratsiny i monsieur Kassim ao Nosy Be. Tsy vitany mandravandrava tanin'olona, tsy vitany manao herisetra amin'ny vahoaka madiniky. Mbola izy koa ny lohany izay ny antony nampigadra an'ny tompoko vavy la reine de Salegy ny Donia ary nahatonga ny fahafatesan'iny. Dikan'izay izahay vahoaka malagasy tsy hipetraka, ny vahoaka ny Nosy Be tsy hipetraka. Mbola io zao tamin'ny afako maly aly mbola nandoro tranona gardien tao tao Nosy Be izy amin'ny fokotany atao hoe Ambondrona. Ka mahagagagaga monsieur le ministre satria fotoana ho izizinareo izay efa eo ampitondrana, fotoana fanaovozana zao, fotoana iadina amin'ny kolikoly, fotoana hampitsaharana ireo tsinjy hazolena, ireo fanamparam-pahefana izay ataon'ny sasatsasany. Ka manao antsoavo mba tsy hitongavatsika amin'ny raha tsy tokony ho azo eretseretina. Amin'ny sotoavina mamalagasy no iantsoanay anao monsieur le ministre satria amintsika miteny zao efa mihoatra ny 500 ny taratasy mahakasika resaka tany avy tonga aminay atiky. Anatin'io 500 io misy 33 dossier mahakasika ny Kasimo Nosy Be. Ka mba mila jerenao ankaiky io. Ary manao antsoavo koa any madame ministre Fanirosoa, ministre de la justice. Marina fa andraikitsy izay tokony ho raisy ny ministre ny fananantany io, monsieur général Gelé. Fa maro koa reo mpitsara izay repetsapetsa amin'ireo olon-dratsy. Manimba ny imazy ary manimba ny fiaina ary mamotika ny fiainam-bahoaka. Ka sode avy lerany hitongavanay any Madagasikara any, mbola tsy voavahanareo io olana io dia mety hiafara amin'ny zavatra hafa izay hampivorovoro ny saim-bahoaka, hampivorovoro ary hampisy indray ny olana zay efa nialantsika. Izay mahatonga ahy manafatra hoe mba jerenareo ankaiky io satria
Ataoko angamba fa nareo mpitantana fokotany, maire, député, chef de district, préfet de police, sy ny namany na ny gouvernora any antoeran'io ray petsapetsa amin'io raha lahy karana io, matoa izy mbola sahy manao an'izao zavatra zao. Mitodika aminao aho namana Kasimo. Tsy haiko hoe hery sy fahefana avy aiza ary nomen'iza anao ary nindraminao amin'iza ahafahanao manao raha iabiaby zao, satria zany 33 dossier zany laha mba olo raiky olo roe mety possible hoy zao hoe mety fanaratsina, mety tsy fitiava tarehy, tsy fitiava bika. Fa leroa ny donia ny maty nanao affaire iha amin'ny vehivavy. Androany toy iha fa misy 2 tao zay ny antsoako nanaranao am tamin'ny réseaux sociaux eto. Ka sode hanenenanao raha lahy, sode hanimba fitadiavam-bolanao raha lahy, sode hanelingelina ny fiainanao ao Madagasikara, ao indrindrindra fa ao Nosy-Be. Le toe-tsaina domorona hoentinao ampiharinao amin'ny vahoaka malagasy io. Tsy mbola tara zao ary mbola afaka manao marsarera raha ohatra ka hitanao mahatsara anao ary mety aminao ny fiarahamonina ao Madagasikara, ao Nosy-Be. Mba hamelanao io toetra sy fomba izay ataonao sy tsinjazolena ataonao amin'ny vahoaka malagasy io. Fa sinao raha lahy, zaho avy any, zaho tsy raha ekipy maso aminao, na ia intervention handesinao, na ia pitsara hatsanganao eo, na ia force hoentinao, satria zaho hitsanga eo, je vais pas parler dans le vide. Maro dossier avy amiko toy, ary maro koa ty mbo tsy avy amiko toy mahakasika anao. Ary tsy ataonao hoe fa lemikany ny fatin'iny donia iny. Fa mbola ifampitady ary ifampirihita atsika amin'iny zavatsy iny. Efa henohenoko iha manao intervention à gauche à droite, mifampiresaka amin'izaniza, fantako aby io. Fa tsy misy atahorako an'izany ary tsy sampihemitra amin'izany. Hampodiko aminao ndraiky, koa mety leroa ialao i toetry raty io, ialao i fomba ratsy io. Ankasitraho zay anjara zay nomentompo zanahary anao amin'ny fahazahoana azy madio. Fa tany hilevenatsika, hiadiatsika, atako angamba fa tsy iha avao, fa nihatra amin'ny taranakinao hisuibiran'io. Mbola tanora iha, kasimbanao vatanao, kasimbanao imazinao, kasimbanao fitadiavam-bolanao. Fa laha iha toloniko, tolonin-doza, lasa tsy hainao raha volaniko zao, laha toloniko iha tolonin-doza, hitanao reny nataoko ny fitondra reny, ary hainao. Ka mampatsiahinao aho androany io. Ary dernier avertissement raha ambarako anao zao. Fa après n'izao action directe no zavatra ho avy aminao. Avereny reo tanin'olo reo, manova teny fialantsiny fibaboho am'ireo olo reo anao, mba hampadio anao anatrehany mpiaramonina aminao. Fa sinon ahafantatry ary ahay hoe ia zao PDG Andry Biahary zao. Zay ro hafatra omeko anao, ho an'ny tanindrazana.